dia tonga soa atao amin'ny fandaharana Jeanne Forest Santé aty Canada indray ianao. Ny lohateny izay voaboasantsika androany zany dia ny hoe inona ny atao hoe bouc émissaire. Tsara ho fantatra ny vocabulaire ohatraohatran'izay zany entinao mamakivaky ny fiainana. Ny bouc émissaire zany dia io vocabulaire io dia efa tany amin'ny andron'ny juifa tamin'izany andro zany tamin'ny andron'ny Moïse no nisy ny atao hoe bouc émissaire, zany hoe ny bouc zany dia ilay karazana zanak'ondry izay atao sorona zany rehefa misy ny karazana fangataham-pitahiana zany tamin'izany andro zany na ny ataontsika hoe zany hoe karazana famafana ny zavatra tsy metimety rehetra amin'ny fiainana sy amin'ny fiarahamonina zany, fandiovana ny fiarahamonina zany dia mamono ny atao hoe bouc émissaire, zany hoe mamono an'ilay zanak'ondry zany dia lasa n'iny daholo zany ny ratsy rehetra rehetra. Izay zany no tena hoe ny atombohan'ilay fitenenana zany. Rehefa taty aoriana moa zany io bouc émissaire io dia ny tena dikany zany dia ilay karazan'olona izay atao fanarinan'ny rihatra rehetra zany ao amin'ny fiarahamonina anankiray. Izany hoe io karazan'olona izay atao bouc émissaire na fanariana ny rihatra io zany dia mba hampadio ny olona rehetra zany izay manodidina azy. Ka mety misy io karazana bouc émissaire io ao amina toeram-piasana anankiray ohatra, na amin'ny fiarahamonina anankiray, na amin'ny tontolon'ny fandrarahana, na amin'ny tontolon'ny fitondrana, na ao amin'ny fianakaviana anankiray dia misy zany ny zaza anankiray ohatra atao karazana bouc émissaire, izany hoe izy daholo zany no anariana ny rihatra rehetra rehetra eo amin'ny fifandraisana amin'ny mpinamana na eo amin'ny zazakely ara, dia efa misy hitantaratra izay karazana hoe bouc émissaire izay. Olona manao ahoana zany no matetika zany karakarazan'ilay olona atao hoe bouc émissaire. Matetika zany io karazan'olona io dia ilay olona zany izay miavaka amin'ny lafiny maro zany, mety miseho amin'ny endrika maro zany io resaka fiavahana io, dia mety miseho zany amin'ny hoe karazana resaka volokoditra ohatra, hoe misy olona anankiray zany izy no hafa volokoditra indrindra zany manoloana ny sarambabem-bahoaka, ny be sy ny maro zany. Mety misy fiavahana koa zany hoe mety izy zany no ataontsika hoe zany hoe votsavotsa kokoa zany raha ohatra ka hoe oharina amin'ny manodidina rehetra rehetra, zany hoe olona zany izay tsy tena afaka miaro tena loatra. Mety ihany koa nefa hoe fiavahana ihany koa hoe olona anankiray izay miavaka amin'ny rehetra rehetra, ohatra hoe manam-pahaizana kokoa ilay olona, na hoe misy zavatra mampiavaka azy, mety koa izy no hoe tsaratsara endrika kokoa ao anatin'ny gropy anankiray. Mety hiseho ihany koa zany zavatra rehetra rehetra izany ny amin'ny hoe manana kilema ohatra ny olona anankiray ao anatin'ny fiarahamonina, dia izay karazana fiavahana zay zany izay matetika no mahatonga ny olona zany
manodidina azy andefa ny rihatra rehetra zany any amin'ny olona miavaka io. Izay zany no atao hoe bouc émissaire, izany hoe ilay olona anangonana ny rihatra zany. Ny zavatra malotoloto rehetra dia alefany aminy. Ka ny antony anaovako fanadihadiana ny zavatra toy izany mantsy izany indrindrandrindra ho an'ny tanora dia ny mba anananao karazana fandiniana ny zavatra rehetra izay miseho manodidina anao, ka ahafahanao miaro tena mba tsy ho potipotika na ho simban'ny ataontsika hoe fahakiviana na ny fahadisom-panantenana rehefa sendra ny zavatra toy izany. Satria ny karazana bouc émissaire zany dia mety ho maro ny fomba fisehony zany eo amin'ny fiarahamonina. Izany hoe mety ilay hoe fanebatebahana an'ilay olona, zay zany ny amin'ny fomba ataontsika hoe zany hoe fomba izay direkta, ohatra fanaratsiana, fanompana zany zavatra rehetra izany zany dia mety fomba miseho mivantana zany atao amin'ny olona anankiray, izay ataontsika hoe zany hoe bouc émissaire zany. Mety ihany koa zany na eo ihany koa ny fanambaniana, mety miseho ihany koa zany amin'ny fomba kolaka, ohatra dia ny hoe faniliana an'ilay olona kolaka, zany hoe tsy misy olona miresaka aminy, na hoe rehefa tonga zany ny fotoana misy fivorivoriana dia tsy misy olona mipetraka eo akaikiny na miresaka aminy, ary dia mandre zany ilay olona fa tsy voaray ao anatin'ny fiarahamonina anankiray na vondrobondron'olona iray zany. Zany daholo zany no mety ho fomba fisehoan'ny ataontsika hoe bouc émissaire. Ka matetika zany io bouc émissaire io dia inona no mahatonga ny fisehoan'izay tareni-javatra zay zany eo amin'ny fiainana. Satria ny olombelona rehetra dia mikatsaka ny atao hoe fitiavana, fankasitrahana. Ny olombelona rehetra dia mikatsaka ny atao hoe mba homemboninahitra eo amin'ny fiarahamonina. Mikatsaka ny hoe mba ahazo ny toerana tokony hisy azy eo amin'ny fiarahamonina. Ka izay ady toeran'izay zany dia mifamaofao amin'ny zanak'olombelona hanika izay karazana fiadiana an'izay plasy izay zany manjary mahatonga ny atao hoe faniliana karazan'olona. Izany hoe misy olona zany manjary lasa atao sakrifisy zany mba hampipetraka amin'ny sarambabem-bahoaka amin'ny plasy tokony hisy azy. Izay zany no hoe fiaverantsika olombelona zany ny hoe fanasiana an'izay hoe bouc émissaire zay, mba ho tafapetraka amin'ny plasy eritreretin'ny tsirairay zany hoe tokony hisy azy eo amin'ny fiarahamonina zany dia tsy maintsy misy zany olona zany ahilika atao mitondra ny rihatra rehetra zany mba ampiaina amin'izay hoe karazan'olona izay te hametraka ny tenany eo amin'ny fiarahamonina zay. Ka amin'izay fotoana zay zany dia manana ratra-po na blessure zany ilay eo amin'ny toeran'ny atao bouc émissaire. Zany hoe io zany no atao firesaka, io zany no atao fanaratsiana, io zany no lazaina fa mahatonga ny zavatra tsy metimety rehetra ao anatin'ny vondrobondron'ny olona iray. Izy zany no eritreretina fa tsy mampandeha ny
zavatra tokony andeha eo amin'ny toerana anankiray ka dia any aminy daholo zany no atefa ny karazana tsiny rehetra izany. Miteraka karazana ratrapo na blessure zany amin'ny olona izay iatefaniny io, ataontsika hoe zany bouc émissaire io zay zavatra zay, kanefa dia mampiaina an'ilay vondrombondron'olona zany. Izany hoe io no karazany hoe manome an'ilay angovo na énergie ny olona rehetra manodidina azy zany ny fisiany io bouc émissaire io. Ka nefa raha ohatra ka miala teo nefa ilay bouc émissaire dia manjary eo zany ilay vondrombondron'olona fa matsapa hoe ohatrany lasa misy déstabilisation zany ilay groupe, satria izay no nampiaina an'ilay groupe teo ny faniliana ny rehetra any amin'ilay bouc émissaire, dia manjary mametram-panontaniana ny groupe rehefa avy eo ny amin'ny hoe eto zany vao zay vao andeha hijery marina ny hoe inona ny tena marina mety tsy mampandeha an'ilay groupe, satria rehefa niala ilay natao bouc émissaire dia ohatrany mbola tsy nandeha ihany nefa ilay groupe. Ka io zavatra io zany dia azo lazaina zany hoe io dia karazana fahazarana eo amin'ny zanak'olombelona, ataontsika hoe fahazaran-dratsy izany izay hoe manilika ny andraikitra na ny aton-javatra any amin'ny olombelona iray, fa tsy mandinika ny amin'ny hoe inona marina moa no mety tsy mampandeha ny zavatra rehetra izay atao ato, fa izay zany no ataontsika fanamoramorana ny zavatra rehetra izay excuse atao tsy mampandeha ny zavatra iray, ny raharaha iray zany, na toeram-piasana io na entreprise io na eo amin'ny resaka fitondrana na eo amin'ny resaka vondrombondron'olona association, dia ny olombelona zany dia ohatrany mandray foana n'izay solution de facilité zay hoe olona no tsy mampandeha an'ilay fivondronana. Kanefa rehefa tao ny famakafakana dia matetika misy zavatra tsy mety ao, fa kamo ny olombelona zany ny andeha hikaroka ny hoe inona io zavatra tsy mety io. Azo lazaina zany hoe fahazaran-dratsy mipetraka eo amin'ny olombelona zany izay fanasiana n'izay bouc émissaire izay. Izany hoe au lieu de hikaroka zany hoe inona ny tsy mampandeha an'ity zavatra ity, dia olona foana zany ny tondrona fa tsy mampandeha azy. Ka matetika zany io karazan'olona io dia izay olona eritreretina fa faible ao amin'ilay fikambanana na vondrombondron'olona zany, izay tsy afaka miaro tena na hoe tsy manana ny ataontsika hoe zany hoe ny poids izay entina hiaro tena, satria mety hianjeran'ny préjugé, mety vondrombondron'olona izay mieritreritra ny tena no matanjaka ohatra no mandefa an'ilay karazana rihatra rehetra any amin'ny atao bouc émissaire. Ka raha vao osaosa zany ilay olona andefasana an'ilay rihatra dia tsy afaka miaro tena. Ny zavatra mety misy dia zavatra anankiroa no mety hitranga amin'ilay olona izay atao bouc émissaire.
na ivarolavo tanteraka ao anatin'ny fahakiviana tanteraka zany a ny boky émissaire, ary dia mety tsy ho tafarina intsony amin'ny fiainana, mivarolavo tanteraka any amin'ny fahadisom-panantenana, na vao maika io olona io zany a andeha hiohitra amin'ny fiainana, ary vao maika ara ny fijaliana izay nahazo azy tao anatin'ny karazana familiana zany a dia karazana expérience izay hitany amin'ny fiainana, izay mampisokatra ny masony ary mahatonga azy a manao ny karazana fikarohana rehetra mba hahitany ny fitony-tsaina sy ny asam-banana, ary varavarana ho azy andehanany any amin'ny tsaratsara kokoa. Satria rehefa mijaly ny olona anankiray dia tsy maintsy mitady ny varavarana ivoahany tao anatin'ilay fijaliana, ary dia manadiady izy ny hoe inona no antony nahatonga n'ilay fijaliana, sao dia mba zavatra avy etỳ amiko ihany no mety nahatonga an'ilay fanaovana an'ilay boky émissaire taty amiko, mety misy zavatra azo ovana ve aty amiko. Izany daholo zany a mety ho réaction an'ilay olona tao boky émissaire, dia amin'izay fotoana zay a dia na dia mandeha ara ny karazana fanaratsiana, na mandeha ara ny karazana fanambaniana, dia vao maika izay zavatra izay no mahatonga n'ilay olona iray izay hiatsara kokoa ny fiainany, satria mametraka zany karazana hoe enerzia ao amin'ilay olona, ilay fijaliana sy fanaratsiana omena azy, ka mahatonga azy mikaroka ny hoe ahoana ny fomba hialako tato anatin'ity karazana faniliana ny rihatra rehetra aty amiko ity. Dia amin'izay fotoana izay rehefa mahita vahaolana eo amin'ny fiainany zany ny olona iray dia tsy te hiverina intsony amin'izay toerana misy azy teo aloha teo izay intsony izy, ka mitady foana izy zany ny vahaolana amin'ny fiainany mba tsy hiverenimberenina ny toe-javatra toy izany aminy. Maro dia maro ny ohatra amin'ny ataontsika hoe zany hoe resaka boky émissaire ohatra amin'ny tantaran'ny zanak'olombelona. Raisiko ohatra ny tantaran'ny Juifa ohatra, dia ohatra velona amin'ny atao hoe boky émissaire, ny namonoana ny Juifa tamin'izany andro zany, satria ny antony dia ny hoe efa nanomboka ratsiratsy ny ekônomia tany Allemagne tamin'izany andro zany, efa manomboka mitotongana ny farim-piainan'ny vahoaka sy ny sisa sy ny sisa, dia nga Hitler zany mba te hahazo ihany koa zany ny sezany, izany hoe te hahazo ny fankatoavan'ny vahoaka, dia no tadiaviny zany hoe inona no zavatra mety asarika ny vahoaka zany amin'izao fotoana izay maharatsy ny ekônomia izao, inona no ataoko mba hisondrotako zany ka zavatra mifanandrify amin'ny zavatra eritreretin'ny vahoaka sy ny zavatra izay mety ho tian'ny vahoaka. Raha ohatra zao manao zavatra anankiray ohatran'izao, dia nofidiny zany ny Juifa andeha atao boky émissaire tamin'izany andro zany atao sorona ny amin'ny hoe ireto Juifa ireto no
tena maharatsy ny ekônômia tsika amin'izao fotoana izao, satria misy zavatra tena tsy mazava ny zavatra ataon'ireto olona reto, satria olona mahantra avy any amin'ny toerana misy azy tany, maninona rehefa tonga aty amintsika izy dia lasa mpanefoefo. Tsy misy nefa ny hoe inona ny dia hoe pirofo manokana mazava ny amin'ny momban'izay nampanefoefo ny Juifa zay nefany, fa hita taratra zany fa nanefoefo ny Juifa tamin'izany andro zany, dia nahatonga ny kirazana zany fakalana teo amin'ny Allemand tamin'izany andro zany dia nietsiketsehan'ny nga Hitler zany zay zavatra zay tamin'izany andro zany dia niafara tamin'ny famonoana ny Juifa aman'aliny maro tamin'izany andro zany. Dia bouc émissaire zany ny Juifa mba hoentiny zany hanalana an'izay zavatra zay tsy hiveriberina intsony, dia nivondrona izy zany, nivondrona zany ireo natao bouc émissaire rehetra ny amin'ny hoe tsy rariny intsony raha ohatra ka hoe mbola hiverina ny zavatra ohatran'izao, dia nirahiny izy nivondrona izy dia izy no tompon'ny vola sy tompon'ny arena eto ambonin'ny tany amin'izao fotoana izao, satria 80% vola izay misirkule eto ambonin'ny tany dia any ampelantanan'ny Juifa. Inona ny antony? Dia ilay fiarovany tena nandray fanapahan-kevitra izy hoe tena tsy izy tsony zao, satria itohitoy zao raha ohatra tsika tsy mandray karazana fiarovatena amin'ity zavatra ity. Tsisy nefa hoe inona ny tena fiarovatena izay afaka tena ataotsika fa dia ny firaisan-kina noery. Eo zany no nampiasan'ny Juifa ny atao firaisan-kina, ary dia mandraky tiany androany dia mbola mampitola gaga amin'izao tontolo izao sy ny tany vavainty izay firaisan-kina misy eo amin'ny Juifa izay. Ka entiko fotsiny zany izay zavatra rehetra izay itenenana aminao, izay eritreritra ny tenanao fa nanjary bouc émissaire ianao, dia aza mivary lavo any amin'ny fahadisom-panantenana, fa mandinia tsara, dinio lalina hoe inona ny antony mahatonga ny rihatra toa atao aty amiko foana. Mila fandiniana goavana ny momban'izay, tsy maintsy misy aloha ny fotoana raha ohatra ianao ka mandre, fa to miandrona aty amiko daholo ny tsy mety rehetrarehetra dia mandinia tena aloha ianao hoe inona no antony. Ka raha ohatra ka misy zavatra zany hitanao fa misy fahamarinana ny zavatra lazain'ny olona mombanao hoe ianao dia ohatr'izao ka raha ohatra ka mbola azonao ovana zany izay zavatra zay, dia mety hanatsara zavatra, hanatsara ny tenanao, ary dia hanatsara ihany koa ny olona manodidina anao. Raha ohatra kosa nefa zavatra hitanao fa tsy mitombina, fa halako bika tsy tiako tarehy fotsiny izao no antony anaovana an'ilay karazana préjugé any aminao, ny antony andefasana an'ilay bouc émissaire any aminao, dia amin'izay fotoana izay dia ianao no tompon'ny fanapahan-kevitra. Raha ohatra ka toerana izay tsy hitanao hoe inona ny tsy maintsy tokony hijanonanao eo, miaritra ny maimbo eo, inona moa no voatery hijanonanao eo? Rehefa hitanao fa tsy alaiza ianao dia io ny varavarana ivoahana.
mitady toerana any akafa izay mety ahitanao ny fitonitsaina, ary indrindrandrindra dia ny fiezahana trany mikatsaka ny mety mahasoanao. Ary rehefa ao anatin'izay matetitetika ao anatin'izay siblan'izay bouc émissaire izay ianao dia tokony miezaka foana ny tsy anao fadisoana rehefa tsapanao fa ao anatin'ilay cible foana ianao dia miezaka ny tsy anao adisoana eo amin'ny fiarahamonina izay mety mametraka anao ho bouc émissaire, ary dia mikatsaka hatrany ny tsaratsara kokoa. Satria raha ohatra mantsy ianao zany efa ao anatin'ilay fofopofon'ilay fatao bouc émissaire, ao anatin'ny préjugé, ianao ihany dia efa mahafantatra an'izay, dia azagaka raha ohatra ka ianao efa ao anatin'ilay cible kanefa ianao mbola miaraka manao zavatra tsy mety amin'ny groupen'olona, dia azagaka fa ianao zany no alefa hamafa ny fahotany zao tontolo zao. Tadidio zay ka zay dia karazana fahaizana mandinika ny fiarahamonina. Ary rehefa tsapanao fa ny olona ohatraohatran'izao dia matetika atao ao anatin'izay bouc émissaire izay fantaro ny tenanao, dia manana foana ny karazana ataontsika hoe ezaka amin'ny fiainana. Ary dia rehefa mba misy ny olona izay mahatsapa fa hoe ato anatin'ny bouc émissaire foana aho zany, misy vondrobondron'olona izay mahatsapa fa to anatin'ny bouc émissaire foana aho zany, dia mba mahaiza miarina, mahaiza mivondrona, anorina zavatra tsara, angalana an'izay bouc émissaire izay. Satria instinct-ny olombelona zany ny zavatra zany, ny amin'ny hoe tsy te-hisahirana ny olombelona hitady ny antony tsy mampandeha ny zavatra iray. Raisiko ohatra amin'izany ny firenenantsika malagasy, matetika dia olona no tondrotondroina foana fa tsy mampandeha ny raharaham-pirenena. Ny filoha takan'izao, ny filoha takan'izao, ny filoha takan'izao. Ilay filoha tendritendrena koa zany tokony heritreritra hoe sao de mba misy zavatra tsy mety tokoa ilay zavatra ataoko. Kanefa raha ohatra moa ka tsy misy sazy, tsy misy inona zany natao an'izay rehetra teo, namerimberina ny fahadisoana, dia tsy hitako hoe inona no anakana ny sasan'izay mbola iverina eo koa tsy amerina ny zavatra izay nataony teo aloha. Fa ny tsy fijerevana inona ny antony, ny antony dia ny rafitra izay mamey ny olombelona sy ny vondrombondron'olona izay mipetraka amin'ny fiarahamonina iray no tokony hovana, fa tsy ny olombelona. Izay foana mantsy zany no fahadisoana mipetraka eo amin'ny zanak'olombelona, dia ny hoe fanaovana fahirana ny karazan'olona, fa tsy hoe inona no antony. Misy rafitra tokony hovana, disiplinina izay apetraka ho an'ny rehetrarehetra izay tonga eo. Dia inona ny famaizana atao
an'izay miopefy apetraka izay rafitra izay ho an'ny rehetra rehetra dia mandeha ny fiarahamonina. Fa raha ohatra ka olombelona ny hoe resaka hifananatra sy resaka hifanopa sy resaka hifandatsa sy ny hoe aongany teo rano, izay no ataontsika mandritry ny androm-piainantsika zany ao amin'ny firenena iray dia aza gaga raha ohatra ka mihamihitsoka ny firenena, satria alefa any amin'ny vondrombondron'olona sy ny hoe ny filoha ohatran'izao sy ohatran'izao aongany teo io dia tsy misy nefa ny rafitra apetraka, ny disiplinina sy ny lalàna izay apetraka ho an'izay rehetra tonga eo, ny dia aza gaga raha ohatra ka ny teo ihany ny teo. Tsetsatsiaritra ny ahy tompoko lahy sy tompoko vavy manaova abonnement amin'ny Jeanne Forêt Santé aty Canada fa hanatsara ny fiainanao. Bye bye.